misy nilaza hoe Andriamatoa filoha mba manaiky venao hitafy dia tsy nisalasala fa amiko dia zava-dehibe tokoa ny afahana miresaka amin'ny tanora satria ny tanora no mandrafitra ny fitopolo isanjato ny mponina eto Madagasikara. Inona moa tanora mandrafitra ny hoaviny? Tanora mandrafitra ny hoaviny dia hoe tanora manorina ny hoaviny, manangana ny hoaviny, mamaritra ny lalana amin'ny hoaviny. Zay ny arabako amin'ny tanora satria ny ankamaroan'ny tanora malagasy dia manana herim-po, vonina ny lofo ary vonina ny andray anjara amin'ny fampandroana ny firenena, ary zay ny zavatra tokony ataontsika isanandro. Ka miaraba nareo tanora rehetrarehetra avy amin'ny lafivalon'ny nosy izay tonga eto, ary ijeritsika ny tontolony ny hoavin'ny tanora, ny olana iainan'ny tanora, ny vahaolana hoentina, ary indrindra inona no laminasa-petratsika mba hiahina ny tanora mba androso sy lofo amin'ny fiainana, mba amin'izany hoe andrafitra ny hoaviny zany. Zay eo amin'ny fiarina dia ny Andriamatoa filoha mazava ny zavatra teneny anay. Apio ny tanora rehetrarehetra, omena asa ary ampiana andrara amin'ny tsehatra rehetrarehetra. Ka zay eo amin'ny fiarina dia tsotra. Zay miasa ho anareo. Miasa ho anareo tanora zahay ary miandry anareo zay.